dia ankafalina indray no iarabanantsika rehetra manaraka anay eto amin'ny televizionna malagasy ny fandaharana mety ho toetry ny andro hatrany amin'tya aliny 15 volana septambra 2024 ety raha ny andrafitra ny mety ho toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy aloha zany dia ny alizay malefaka zany hoe raha fiatraiky an'izay dia ny maripana ambony no iakatra tsikelikely indrindra ho an'ny aty amin'ny faritra ampovoantany fa raha ho an'ny maraina kosa no somary mamirifiry ao anatin'izay 3 andro ho avy izay hojerentsika avy hatrany ary zay toetry ny andro ho andrapitso maraina izay araky ny hitantsika amin'ny sary dia ahitana orana izany amin'iny analanjyrofo iny ny faritra Atsinanana toraka zany ihany koa amin'iny faritra Sava iny aka endrika tandrifin-drahona izy raha hoany amin'iny morotsiraky ny Ambilobe sy Analalava iny ary amin'iny faritra Melaky iny kosa dia somary andraondraona ny maraina sy amin'iny Bongolava iny raha toka ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro na hoe ibalika amin'ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny tolakandro kosa ho an'izay rapitso zay any indray ary dia mbola mitoetra ny orana ho an'ny morotsiraky n'iny Analanjyrofo sy manodididina ny Antala iny aka endrika tandrifin-drahona hatrany izy raha ho an'ny amin'iny manodidina ny Miandry Vazy ny ilany andrefan'ny faritra Vakinankaratra iny toraka zany ihany koa manodididina ny Nosobe iny fa dia mbola ho maina tanteraka any amin'ny faritra sisa kiasika ny vina maripana indray ary dia manodididina ny 10 ka hatramin'ny 4 ny ambany indrindra aty amin'ny ampovoantany raha toka 13 ka hatramin'ny 14 kosa ny ambony indrindra aty morotsiraka Atsinanana moa dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 zay maripana izay morotsiraka andrefan'ny Nosy kosa dia 20 ka hatramin'ny 4 raha ny mafana indrindra ho an'ny rapitso manokana araky ny tazantsika dia any amin'ny Maheva tanàna iny sy any Toliara any indray zany no ahitana izay ho an'ny alakamisy kosa indray ary dia ho an'ny tontolo andro indrindra moa fa ny tolakandro dia somary ahitana orana aloha zany ny faritra Sava sy ny Analanjyrofo toraka zany ihany koa manodididina n'iny Analalava sy Ambilobe iny hatrany amin'iny ilany andrefan'ny ampovoantany zany amin'iny Miandry Vazo iny sy ilany andrefan'ny Bongolava iny mbola ahitana orana ihany koa nefa na izany ary aty amin'iny morotsiraka atsimo ny faritra atsimo Atsinanana iny saika ibalika ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana raha hoan'izay alakamisy izay dia manodididina ny 10 ka hatramin'ny 9 aty amin'ny ampovoantany zany zay maripana izay 9 12 ka hatramin'ny 17 kosa morotsiraka Atsinanana raha toka 7 ka hatramin'ny 4 ny morotsiraka andrefan'ny Nosy mbola mafana indrindra hatrany moa any amin'iny Maheva tanàna sy Toliara iny raha ny fizotrony zay ho an'ny zoma kosa indray dia ny maraina no somary mangatsiatsika indrindra aty amin'iny faritra Atsimon'ny Nosy iny vokatry ny ity fisian'ny andianjavona vao maraina ity raha ho an'izay kosa ny andron'ny zoma dia isy orana zany ny tapany avaratry ny faritra Atsimo Atsinanana amin'iny faritra Analanjyrofo sy ny faritra Sava iny aty amin'iny faritra Melaky iny ny ilany andrefan'iny Vakinankaratra sy Amoronmania ary Otrimatsiatra iny dia toraka zany ihany koa amin'iny manodididina Nosobe iny hatrany dia mbola ahitana izay orana tandrifin-drahona izay fa homaina ihany any amin'ny faritra sisa ny maripana moa any zoma dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 19 ny aty amin'ny ampovoantany 12 ka hatramin'ny 17 aty amin'ny morotsiraka Atsinanan'ny Nosy ary 17 ka hatramin'ny 13 aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny Nosy mahatratra hatramin'ny 13 degré zany ny zoma ny mafana indrindra zany hoe any amin'iny faritra Atsimo andrefana sy amin'iny faritra Boeny ary faritra Sofia iny no ahitana izay dia makasitraka anao indray ary nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompo.